Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra-pako fa iray atamata. Iray Andriamanitra. Manahona daholo ny ankizy kely rehetra sy ny tanora izay mihaino fandaharana. Mino fa salama tsara daholo nareo. Izaho koa salama tsara ka dia misaotra an'Andriamanitra. Lesona 420 isika androany. Mitondra ny lohateny hoe Vato iray ho fahatsyarovana. Inona indray arany no ambaran'ny Baiboly mahakasika an'izany. Andeha jerentsika ny Timoty 2:4-5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fiainana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho any izay rehetra tsy ny fisehoan'ny voninahiny. Andaontsika hiaino tantara indray momba n'inona indray arany, inona indray ny ao ambadika izany hoe Vato iray ho fahatsiarovana izany. Azafady, mifona sady nitomany tia ankizy lahy kely anankiray ny teny tamin'ny dadany. Amela ny eloko moa dada, amela ny eloko. Ivokivy-do dada, tsy diso fanantenana ny amin'ny semitsy aho anaka. Fa angaha rehefa mampirisika ny sena masia hoe toray ny vato ny varavaram-pitaratr'olona dia atao se izany. Kivy dada, fanambiny izany olona mahantra angenga mileur tsy manan-kaniko hanina izy, tsy manam-bola na ny vola ividanany sakafo ary manahirana azy mafy vao mahita. Fantatro izany dada, diso aho mifona. Niara-nijoro tamin'ny dada teo ambaravarana izy ka nanome toky. Dada, tsy hamerina intsony tsy hanao ohatran'izay intsony ary ny vola lany amin'ny fanoloana fitaratra vaky ny ngamileur dia zaho hanolo azy amin'izay vola kely izay tedaviko. Nitomany izy,
satria hitany fa nalahelo mafy ny dadany ary malokendrika diso fanantenana tanteraka tsy ary mbola nahita ny dadany ohatran'izay izy hatr'izay miainany. No ny hariva ny andro dia vao mainy narary be ny fony nalahelo be izy satria nahoana raha nijoro teo izy tena hita ny dadany nandohalika ny vavaka niresaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mamelany zanako raha namaky fitaratra izy androany. Ampianatra azy manomboka izao mba halalany tsara sy ny ratsy izy ary ampio izy ahita ny famelanao eto amiko misaotra anao mihaino vavaka izay ataoko. Amen. Inona ny zavatra nitranga? Mivavaka ho an'ity zanany ty dadany. Tena nalahelo mafy ilay zanany hoe ay misy fiantraikany mafy ohatr'izany amin'ny dadany zavatra tsy mety izay ataony. Nisy fotoana nianatra kilasy ny batisy izy volana vitsivitsy lasa izay. Nianarany tany amin'ny fianarana fa Jesosy amin'izao fotoana izao dia sahirana mafy mitady olona hoentina miakatra any an-danitra. Tena raha mitsilo dia tena hoe tsy lovina amin'ny jiro dia tena sasatra dia sasatra vao mahita olona iray marina. Nambaran'ny mpampianatra fa Jesosy koa nefa dia mamela heloka izay mangataka famelana aminy amin'ny fony tsotra sy madio. No hazavain'ny dada tamin'ity zanany ity ny fomba fiasan'ny famelan-keloka. Mamelanao Jesosy ary amin'ny alalan'ny fanamasina dia mampianatra anao handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Izany no nitantarain'ny dada tamin'ilay zanany. Nanome tari-dalana ny Mosesy ny zanak'Israely Andriamanitra hanamboatra tempoly any an'efitra. Dia nampianatra ny vahoaka momba ny asa nataon'i Jesosy tany an-danitra. Tao anatin'ny efitra misy efitra sy efitra masina indrindra, efitra masina sy efitra masina indrindra. Tao ireo mpisorona be. Tamin'izany fotoana izany no mitondra ny eloka ary mangata-pamelana ho an'ireto zanak'Israely. Fa rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia efa tsy nila mpisorona be tetỳ an-tany intsony fa efa Jesosy ny mpisorona be any an-danitra. Miandry fotsiny izy ny olombelona izay mangataka famelan-keloka dia mamela sady mitondra izany famelan-keloka izany izy misolo tenany olombelona no mamela heloka ihany koa. Manao ny asa rehetra sady mpisorona izy ny mpisorona be. Ary ny olona rehetra izay mangata-pamelana amin'ny fony manontolo ka voavela heloka dia hiakatra any an-danitra ary hitoetra eo anilan'i Jesosy ary hiarahaba an'ireo olona rehetra izay voavonjy Jesosy amin'izay fotoana izay. Nalain'ity tovolahy ity ny vato izay nitorahany fitaratry ny varavarankely mileur ary nampiriminy tao anaty fampirimana akanjo. Fa maninona hozy izy nareo? Amin'izay mampatsiahy azy isan'andro mandrakariva isaky ny mahita ilay vato izy fa vonona mela azy Jesosy ary mamela ny helony Jesosy. Nanao ratsy izy saingy Jesosy kosa dia be fitiavana ary mamela heloka. Tena tia Jesosy ary tahaka ny fitiavan'ny dada mihitsy ny fitiavan'i Jesosy anahy. Misy fitoerana masina na tempoly any an-danitra. Raha jerentsika ao amin'ny Apokalipsy 4:1-4 dia ao ny toeran'Andriamanitra. Afaka jerentsika ihany koa ny Hebreo 5:1-2. I Jesosy no mpisorona be
izay manao ny asa fanompoana ho antsika ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Vakitsika tery amin'ny voalohany teo, raha manaiky ny fahotantsika isika dia inona no mitranga? Mamela ny elokao Jesosy, matoky sy marina izy, manadio ary manafaka amin'ny fahotana rehetrarehetra. Fa raha tsy matoky sy marina isika ary tsy mangatam-pamelana, dia inona izany? Ho voavela ve ny eloka? Tsia, mila mangatam-pamelana, manampy antsika anaiky hoe tsy mety ny nataoko. Ary rehefa tsapantsika efa tsy mety nge ny nataontsika, marikoriko antsika dia tsy te hamerina izany intsony tsika e. Sa tsy izany? Izay no ilantsika manaiky ho antsika, ho amin'ny ho avy, mba hahatonga antsika tsy te hamerina ny fahotana intsony. Inona ny zavatra mitranga aminao raha nanao ratsy olona iray ianao dia avy eo nangatam-pamelana dia namela ny elokao ilay olona. Mino avy efa samy nandalo an'izany daholotsika rehetrarehetra hoe nanao ratsy olona dia nanehitan'ilay olona ara dia menatra, kanefa nanao tingana isika nangatam-pamelana dia tsy nandaja ilay olona fa misokatra ny tanany ary misakambina dia miteny izy hoe mamelanao faly tena faly ary ena mitranga mbola te hamerina ilay fahotana amin'ilay olona ihany ve tsika? Tsia, tena manao izay azontsika atao rehetra isika tsy hamerina intsony ny ratsy izay nataontsika. Dia ohatran'izay ny fiasan'ny fanamasina ao amintsika, mampatonga antsika miyaiky ny fahotantsika ary mangataka famelan-keloka ary tsy te hamerina intsony ny ratsy izay nataontsika. Ary Jesosy ilay mamela ny elontsika izay tiantsika dia inona koa no mitranga? Faly izy satria iny ny ankizy anankiray izay nanao ratsy fa mahatsapa tena ho diso dia tsy te hanao ratsy intsony dia olona toy izany no ho raisin'i Jesosy hiara toetrany mandrakizay any an-danitra. Tadio ary ny tsy mety izay vitanao, soraty dia angatao famelana. Rehefa vitanao izany dia tsipio amin'ny stylo menamena ary soraty hoe voavela, eloka efa voavela ary tory dia toy izany mihitsy adino iny rehefa avy eo, toy izany mihitsy no mitranga any an-danitra. Ny eloka anankiray izay efa voavela dia tsy ho tsarovana intsony. Andeha nge isika dieny izao dia hanomboka sahady hanatanteraka an'izany lesona izany. Jesosy malalo misaotra anao izay efa nomenao indray ny lesona tamin'ity fotoana ity momba ny famelan-keloka. Faly izay Jesosy fa nampatsiahivinao androany fa ny eloka rehetra izay ifonanay aminao dia avelanao. Ankehitriny izahay ankizy, izahay tanora dia mangatam-pamelana aminao ny amin'ny fahotana madinika indrindra sy ny vaventy indrindra izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ireo nampalahelo ny namanay rehetra, ireo nampalahelo anao rehetra, ireo ratra rehetra izay navelanay na tany ambadika na teo imaso dia ifonanay aminao Jesosy. Manaiky izahay ny asan'ny fanamasina manomboka izao ary tsy hamerina intsony ireny ditranay ireny tsy fantanteranay ireny. Ary manaiky ihany koa izahay ny rakofanao ny fahamarinana ka dia hanao ny marina sy ny masina mandrakariva. Dia ity ny fonay atolotra eo anao ary sasao isanandro ary tehirizo ho ao aminao mandrakariva izany, mandra-pahatonga anao indray eny amin'ny rahony lanitra. Ka raha ho avy ianao dia ho isan'ny voavonjy izahay ankizy izay miaino
amin'izao vadarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankizy. Tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Iray tapako fa iray atamata. Andriamanitra. 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 Andriamanitra.